projet de construction ou de rénovation, Socavitre manolotranao ny vavao. Socavitre, très sincèrement à votre service. Savy d'une option Tino à Blue Line TV Blue Line TV safidy tsara indrindra manolotranao ny vavao. Blue Line TV safidy tsara indrindra. La couche molle fixe est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Les couches molle fixe manolotranao ny fampalalam-bavao. La 4G Batelma vous présente ny vavao. Raha tianao hanaraka fivoaran'ny teknôlôjia hatrany ao an-tokantranonao ka mitady ny lafatra sy ny mora dia tongava mitsidika ny magasin Vista apitan'ny Saint-Georges tsara lalàna. Magasin Vista manolotra anao ny fampalalam-bavao. Tsy nafen'ny fitondrana era-jonary mampiana intsony ny faniriana anovan'ny lalàn'ny mpanorenana tamin'ity herinandro ity. Laingana fafy tamin'ny vahoaka malagasy ny filazana fa ny fandiniana ny votoaty ilay volavolan-dalàna ifen'ny fifidianana no ny antson'ny gouvernement ireo parlementaire. Fanovana lalam-pandrenana izay efa nambaran'ny malagasy maro sy ny fianakaviam-be iraisam-pirenena fa tsy fotoanany izany izao. Nadidinireo arahanao anaty matoan-datsoratra Andra Harson. Ny farana androany ny rally Shell Elix 724 izay dingana farany amin'ny fifaninanana rally amin'ity tampilalaovana ity. Naharitra 3 andro ny fifaninanana. Maresaka iraisam-pirenena dia nitrangana fanafiana androany tao amin'ny fiangonana iray ao atsimo andrefan'ny Pakistan. Maherin'ny 7 no maty vokatra izay. Nadidinireo arahanao afaka fotoana fohy. Finaritra tompo kilasy tompo vavy manasanao anaraka ny fampalalam-bavankolo TV hatramin'ny farany any botsika ny vaovao dia tsy nafen'ny fitondrana era-jonary mampianana intsony ny faniriany anovan'ny lalam-panorenana tamin'ity herinandro ity. Laingana fafy tamin'ny vahoaka malagasy noho ny lazana fa ny fandiniana ny votoatin'ilay volavolan-dalàna ifen'ny fifidianana ny antsona ny gouvernement ny ireo parlementaire fanovana lalam-panorenana izay efa nambaran'ny malagasy maro sy ny fianakaviam-be iraisam-pirenena fa tsy fotoanany izany izao. Raha ary matonda atsoratra Andra Harson. Mazava izao fa te hifikitra mafy amin'ny sezany ny filoha era-jonary mampianina. Efa notanterina taminao teto amin'ny fampalalam-bavao ny Kolo TV FM taorian'ny fiaonana teo amin'ny mpanao gazety sy ny filoham-pirenena teny Avoloha ny 12 septambra 2024 fa hirotsaka ho candidat filoham-pirenena amin'ny fifidianana tokony atao amin'ny taona 2024 i era-jonary mampianina. Tsy mety aminy anefa fa ny andian'ny fa 940 sy ny andian'ny fa 740 amin'ny lalam-panorenana satria tsy misy atokisana intsony ny olombelona na dia ireo akaiky azy aza. Tsy ho voatanisa eto ny fanitsahana sy fandikana saika isanandro ny lalam-panorenana ataon'ny mpitondra raha tsy tanisany nanitsahana ny andin'ny fa 450 tamin'ny nanendrena Premier Ministre. Hatramin'izao, inina tsy atsangana ny Haute Cour de Justice, ny HCD2D, manjaka ny fanarahan-tapahefana sy ireo endrika kolikoly. Tsy apetraka amin'ny toerana misy azy ny fahefana mpanao lalàna sy mpanara-maso ny fahefana mpanantanteraka fa tambazana vola. Vokatr'izany, ireo solomavambahoaka ambara ho mpanohana ny fitondrana no nanome toky fa hitady ny fomba rehetra andresena lahatra ny vahoaka malagasy amin'ny tokony hanovana ny lalam-panorenana mialohan'ny fifidianana filoham-pirenena. Rehefa avy ny fanaraka amin'izay ambara ho famerenana ny asin'ireo solomavambahoaka. Naiza nefa eto ambonin'ny tany, tsy misy lalam-panorenana tonga lafatra izany. Ny fanajana sy fampiarana ny lalam-panorenana ao aminy no ilazana fa tany-tanalàna ilay firenena. Tsy amin'ny fiafaran'ny fiampitoam-piasana toy izao eto amintsika izao ihany koa no hanovana lalam-panorenana fa miteraka tsy fitoniana izany. Maro ny lesona azo raisina amin'izany taty Afrika. Tsy vonina hanao ezaka ampitaovana ny seni sy ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana anafainganana ny famoahana ny vokatra amin'izao vanim-potoana iroborobonin'ny teknôlôjia vaovao izao ny mpitondra fa ny fanovana ny lalam-panorenana no hanaovana amboletra. Dia mbola voaporofo indray ny fiheverana ho bady sy fanambanina ny vahoaka malagasy ataon'ity fitondrana era-jonary mampianina ity.
Ny aran-doza tao amin'ny renirano anila 30 kilometatra miala ny kongo ireo mpitandro ny filaminana nalefa amitahiraka tany an-toerana manoloana an-tranga misy any mpitandro ny filaminana telo no hita faty tamin'ny 12 ora maraina teo. Miisa enina ny mbola tsy hita raha ny vaovao voaray farany. Miisa 130 no tao anaty camion. Fanampanahavana. Rehefa nidina ambanimbany rano dia niampita ny camion bian'ny tafika malagasy zany no santatra an'izany ka tonga teo ampovoany teo izy zany nisy fahavakisana kodiarana ka nitongilana ary nivadika netin'ilay rano tany anaty vadika tany anaty rano zany. Marihana fa le sivy tsy hita omaly io zany gendarme ny anankiray, polisy ny roa ary ny enina kosa tafika malagasy. Misy vatana nangatsika 3 no efa hita tao anatin'ny fifanomezan-tanana izay tamin'ny fokony olona zay zany ka ny anankiray tamin'ireo polisy avy any Fianarantsoa ary ny roa kosa tafika malagasy avy any Fianarantsoa ihany koa. Na izany zany mitohy ihany ny asa fandaminana ny kongo ary milamina tanteraka ny kongo amin'izao. Eo amin'ny tontolon'ny toe-karena kosa indray dia teboka ny resahan'ny vahiny tamin'ny fandaharana ankitso-pony izy malasa teo ny tranga ara-toe-karena nandritra n'ity taona ity. Mahakasika ny olana sidrain'ny kompania pitaterana Air Madagasikara sy ny orinasa Jirama no ny tsy fahaiza mitantana. Raha nambaran'izy ireo dia tsy mitondra makaiza ny fiara-miasan'ny Air Madagasikara amin'ny kompania pitaterana marary. Tsy misy ihany koa ny politika pitatanana mazava arahoary ny ampahany tamin'izay fanehoan-kevitra ireo. Rehefa miresaka tsika hoe Aerostral, tsy azoko ny ilay izy. Orinasa marary, orinasa kely marary atao la réunion ny rahantsika. Jerevonareo site spécialisé momba ny resaka hoe ny aviation fa marary Aerostral ary misy fitokonana lalandava foana ao amin'izareo akozin'izay aretin'izay. Ny pilote voaingana nanao grevy. Ka le izy iaraka ihany ve anao, anokatra ihany ve anao zany ny kapitalinao dia amina orinasa marary. La réunion na tiatsika na tsy tiatsika ireo nosy manodidina atsika ireo mbola concurrent atsika ireo fa tsy izany mifameno zany. Rehefa matanjaka tsika zay tsika vao afaka miresaka partenariat. Ny ahy zany tena tsotra hoe ao anatina stratégie globale io resaka Air Madagascar io nametrahako azy par rapport amin'ny politique régionale tsika. Zany teny hoe raha voatery io marina ny lalana, za tsy resy lahatra fa raha io marina ny lalana tsy orinasa kely ohatra ny Aerostral ny tokony nanaovana accord tamin'ny Air Madagascar. Ny zavatra mazavany dia zao matony tsoka ny orinasa lehibe rehetra satria tsy nazava ny resaka trosa atao anatin'ny Airmady. Zay ny mahatonga amin'ny teny misy manipulation goavana zany tao anatin'ny privatisation ny Air Madagascar satria nafenina ny trosa ny Air Madagascar, ny trosa ivelany sy ny trosa anatiny tao anatin'ny Air Madagascar, ao anatin'ny Air Madagascar. Ka le izy misy milaza ary amin'izao fotoana izao fa tsy le 88 millions de dollars resahany iny fotsiny trosan'ny Air Madagascar fa mihoatra an'izany. Problema ny Airmady ange tsy problema hoe ny tsenany tsy misy fa ny problema ny Airmady ange problème de gestion ny olona gérer ny Airmady ny tsy nahy gérer ny Airmady dikan'izany tokony saziana ary mety hoe tokony nampidirina ponja mihitsy ary satria nisy faute de gestion be mihitsy tao fa tsy hoe Airmady ny tokony ho privatisenao fa le gestionnaire atao no tokony sazianao voalohany indrindra dia asianao olona tena migérer tena mahay fa raha ny tsena ange tena misy be dia be ny touriste tokony ho eto ianao manana position monopole ahoana tsy tokony andeha entreprise sady monopole ianao nefa ny tsena misy. Ny olona ny Jiramany tay-ampiakatra zareo folo isan-jatony ny herinaratra ny vidina herinaratra satria lazainy zany fa hoe misy mpangalatra herinaratra. Miala tsiny tompoko. Le mpangalatra herinaratra ve mahatonga le olana Jirama sy ny fitantanana anatiny Jirama ohatra ny Airmady ihany io ohatra fotsiny zao entre 2002 et 2016 8 millions de litres hono s'est évaporé. Mazava ho akely zany évaporation na 8 millions de litres zany entre 2012 azafady et 2016 en 4 ans zany. Entre 2012 et 2016 8 millions de litres zany no s'est évaporé. Ka le izy tsotra angamba le fipetrany fitantanana amin'ny problème ny Airmady dia nipetraka ao anahy le question anankiray indray hoe ny directeur général ankehitriny io ve tena eo amin'ny toerany Jirama
le fond ny problemany jirama dia hoe manao vantaperte jirama jirama raha bien géré tsy manao vantaperte dia ahoana moa ny mpanjifa nasaina miantoka ny fatiantoka jirama ao anatin'ny halatra anatiny misy ao anatin'ny jirama zany ve dia azo ekeny zay ny le fipetraky ny olana tsy ampy ny fampahafantarany ministerany atitany momba ny budget participatif eny anivon'ny commune miantoka amin'ny fampandrosoana itedi-bola io ny tombatoba ny tetikasa raha ny fanazovan'ny be ny tanàna iray narindra rindray Tamina alalan'ny tedi-bola hifarombonana no nahafahany be ny tanàna sy ny mponina ao aminy mampivoatra ny commune misy azy ireo. Fandraisana anjara ny vahoaka mivantana no fototr'ireo tetikasa io ary miantefy any amin'ireo mponina eo anivon'ny commune ny fampandrosoana. Tsy miandry ny fanampiana avy amin'ny fanjakana ireo commune manoloana izany. Zay zany izy dia donc zany izy raha hoe na kely ary le tomanan'le commune mety havita zavatra ngeja be izy tadidio tsara fa reo le olona nazo 7 tapitrisa ariary io misy mahatratratra any amin'ny 420 tapitrisa ariary mitety-bidiny zava-bita raha ny anay fotsiny zao dia misy zany misy mbola mihoatra anay ary 7 tapitrisa ariary nomenan'le commune 420 tapitrisa ariary nitedy le vidy le tomban'le tetikasa rehefa avy eo ao anatin'ny FDL zany dia zao mahazo 5 tapitrisa indray ariary indray zao rehefa avy eo dia jereo misy mahatratra 3 tapitrisa ariary ny zava-bitan'le commune ny antony satria mandray anjara ao le olona satria ao anatin'ny tedi-bola farombonana no ampiarana an'le izy. Ao anatin'ny olan'ny commune iray hatrizay ny fahatarany fahatongavan'ny fanampiana avy any amin'ny fanjakana ao anatin'ny taona iray. Maro ireo commune eto amintsika no tsy misitraka tanteraka ny fitsinjaram-pahefana. Tsy hoe tsy nisy fa tsy ampy ny ataoko hoe ny communication ny fampahafantarana azy ka zay no antony isorako eto ny FDL satria amin'izao fotoana zao tena atao mihitsy ny fomba fampahafantarana ny vokatsoa zay azon'ny commune raha mampiasa an'io teti-bola hifarombonana io zany heveriko fa zay moa ny teneniko teo manomboka amin'ny taona ho avy hitombo ny isan'ireo anatin'le tambazotra dia misy komity mitsangana zany hoe lehibe ny tanàna zany tsy miasa irerintsony fa misy olona hafa manaraka azy misy komity maromaro mpanolotsaina tsy izy tsony ny tompoteny tena hoe ny heviny ihany no araha fa maka ny hevitry le vahoaka koa zany izy zay ny zavatra entin'le teti-bola farombonana zany dia mifandray amin'le hoe indice de gouvernance locale satria amin'ny indice de gouvernance locale misy noty zany azon'le commune hoe tena tsara tantana tokoa vele izy io manko tsy le hoe tsara tantana tsy misy refy azo andrefesana azy afa-tsy raha hoe tsy misy an'izay maritevitra dia mifandray zany le indice de gouvernance locale sy le budget participatif. Efa fitaratra eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny teti-bola hifarombonana ary efa nahita tombony tao anatin'izany ireo commune manerana amin'ny faritra eto Madagasikara. Miainga amin'ny tsirairay ny fandraisana andraikitra, ny fitantanana mangarahara sy ny tambirana andraikitra. Takiana anatin'izany ny fampiarana ny teti-bola hifarombonana mba tena hisian'ny fampandrosoana ifotony. Nodimandry androany tamin'ny 4:06 maraina ny sekretera-mpanjakana miadidiny gendarmerie pirenena teo aloha generaly Randrianazary noho ny tsy fahasalamana no nitarika izao fahafatesana izao raha ny angom-baovao voaray eny trano fonenany Ambatomara ny razana ankehitriny ary any Ambatondrazaka ny fasan-drazany tsy ahivana fa ny volana aprily 2024 no nisy ny famindram-pahefana tamin'ny sy ny generaly Didier Gérard Paza tamin'ny toeran'ny maha-sekretera-mpanjakana miadidiny gendarmerie. Hotaterina aminao eto amin'ny fampahalalam-baovao ihany moa mahakasika izay ny ekipan'ny Cool TV FM dia mirary fiononana fena ho an'ny fianakaviana. Anaraka dokavarotra isika aorianan'izay no anarahantsika ny tapan'ny faharoan'ny vaovao izay ataontsika ny kolontsainan'ny Islam izay miha-mahazo vahana ankehitriny ary avy eo koa ny famaranana ny Ralichel Elix izay nokarakarain'ny Azatana tamin'ny ity androany ity rehefa avy eo ary. Blue Line TV, ça fait
Mesdames, messieurs, chers parents, voici Théo, le bébé qui consomme le plus de liquide au monde. Le monde entier parle de lui. La vraie question est de savoir quelle couche peut absorber autant de liquide. Quelle couche Théo utilise-t-il? Mon fils Théo utilise bien sûr la couche de bébé la plus absorbante, la couche Molfix. La couche Molfix est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Les bébés sont sous protection de jour comme de nuit, chaque jour de la semaine. Molfix. Maman. Laibe andeface SMS BDB namanao miaraka amin'ny Yellow. Mahazo bonus exceptionnel SMS ZAT amin'ny vidiny 100 ariary fotsiny. Tsindrio ny dièse 322 étoile 67 dièse. Telma numéro 1 ho an'ny tanora. Veneto amin'ny fampalalam-baovao isika kolotsaina iray aneo ny tanora ny afatra tiany ampitaina ny Islam efa mahazo vahana ny Islam eto Andrenivohitra ary miparitaka hatrany amin'ny faritra maro eto Madagasikara izany. Fanadinena. Sehatra ivelarany tanora tia zavakanto ny Islam, afatra maro no ampitaina isaky ny lohahevitra raisin'izy ireo. Kolotsaina tsotra, tsy hanehoana feokira na haingony hafa. Ny fahoriana mianjady amin'ny malagasy ankehitriny, io no isan'ny mahaliana ny islameur. Misy koa ny misafidy ny hanasongadina ny toerana na ny fomba fiaina amin'ny faritra misy azy avy. C'est les moyens d'expression le izy dia natolotra ho an'olona rehetrarehetra amin'ny alalan'izay tiany l'islameur amin'ny tanan'le afatra zany dia efa misy manao vidéo dia miposte an'izy eny amin'ny réseaux sociaux sy ny YouTube sy ny Facebook eny dia islam mampifandray amin'izao zany zay misy eo amin'ny hoe eo amin'ny centaine 150 eo zany islameur ao anatin'ny Madagasikara. Any amin'ny faritra moa zany dia matetika aloha zany ny mampiseho zava-misy ny any amin'ny zareo ohatrany hoe any amin'ny Lakota zao dia ny resaka ohatrany hoe ny mivezy zao dia hoe fitiavana mivezy ranomasina ny fiainan'ny zareo any ohatrany ahoana fa ny en général zany ny texte ny hoentin'ny izy zany libre be, misy ao manao texte d'amour ao misy manao texte engagé ao misy tantara politika, tantara zay zavatra fiainana hitan'ny islameur andavanandro. Izy koa tsy dia misy hoe thème obligé fa mahasalamana zany hoe moyen d'expression libre dia malalaka be zany sehatra afaka ivelaran'ny islameur ao anatin'le izy. Malalaka tanteraka ny islameur isafidy ny lohahevitra voiziny. Nisongadina tamin'ity taona ity ny sanganasany mampionina, manambara ny zava-misy mianjady amin'ny fiainam-bahoaka sy ny fitondrana amin'izao fotoana izao. 22 mbola eo rajao anao se commanda tonio aloha fo vao mipesy tany io vo avy eo ny choléra mipetraha dia mandiny fa mifitaka matetika miakanjo palitao fehezo aloha ny fo fa sao ka baromanta dia ampy apapo anao. Miavaka arak'izany ity kolotsaina ity amin'ny fomba tsotra sy ampilaminana tanteraka no anehoany azy fa mafonja ny afatra zarainy ho an'ny mpankafy. Misy hatrany ny fifaninanana, ny seho an-tsehatra na andalam-be ary efa miparitaka any amin'ny tambazotra tserasera ny akamaroan'ireo sanganasa. Vaovao ara-panatanjahantena kosa indray dia mifarana androany Rally Shell Elix 7 izay dingana farany amin'ny fifaninanana rally amin'ny ity taom-pilalaovana ity izay nokarakarainy Azatana naharitra 3 andro ny fifaninanana. Hakim Kolor. Ny farana tamin'ny fomba ofisialy io tolakandro tetsy amin'ny GMM nosy vavakambo-manarina ny Rally Shell Elix 7 andian'ny fahavalo-ambin'ny Rally Tour de Tana izay mikarakarainy club Azatana ary notoana ny Shell sy ny Elix ity ny dingana farany ho an'ny rally amin'ny taom-pilalaovana ity izay naharitra atelona. 3 andro nisehoana ady goavana izay nafara tamin'ny fandresen'ny ekipage avy amin'ny club Asakma Indrianja sy Fanjy io izay nady mafy hatramin'ny farany na dia teo aza ny pression izay napetraka ireo mpifanandrana tamin'izy ireo izay tsy nitsitsy ihany koa vao marina tamin'ny ity dingana farany ity ihany koa ny mbola andrombahan'ireto ekipage PMU ireto ny anaram-boninahitra fandroany akoatra ny larana voalohany teo amin'ny filara amin'ny akapobeany dia nobatan'izy mivady ihany koa ny amboaran'ny sokajy N4 sy ny sokajy mixte Subaru Impreza N12B no fiaran'ny fananan'izy ireo. Ray ora sy 7 mitra sy 12 segonda sy 4 pahazato no namezany Indrianja sy Fanja ny 3 andro ny faninanana. Mpanamory anankitelo no niadiny larana faharoa saingy tsy namelan'ny ekipage avy amin'ny club Asakma Itaina Stahiry izany raha tsy azon'izy ireo na dia efa nisy any aza ny elanelana nisy azy ireto tamin'ny ekipage Evo 10 RB sy Fafa izay teo
teo alohan'izy mivady androany maraina fa afaka niakatra ary nahazo ilay larana faharoa vokatra farany 10:03 sekonda sy 5 no elanelany nisy azy ireo tamin'ny Indrianja izy ireo no teo amin'ny larana faharoan'ny N4 sy ny sokajy mixte équipage TMF IRBC Fafa nitondra ilay Mitsubishi Evo 10 no nanakatona ny podium Ralichel Elix 7 izay nanakatona ihany koa ny podium N4 fahatongavana voalohany ho an'ireto équipage reto niaraka tamin'ilay Evo 10 tamin'ity taona ity 2 sekonda sy 4 no nanasaraka azy ireo tamin'ry Taina teo amin'ireo sokajy deux roues motrices indray dia raha nitarika ny lohan'ity sokajy diatra ny Dansrina équipage QTVFM izay nitondra Renault Mégane M11 dia ny farana io maraina io teo amin'ilay pesa lafafito ny rally ho azy ireo no ny olana teo amin'ny transmission ary namelan'ny fidenera sinaina indray nitarika ny lohan'ity sokajy ity ireto équipage reto samy avy eo amin'ny club Asakm nitondra Renault Clio RS M11 izy ireo nibatany amboaran'ny sokajy deux roues motrices traction sy ny M11 tamin'ity dingana farany ity teo amin'ny larana fahenina filarana amin'ny akapobeany no nisy azy ireo 20 minitra sy 7:15 sekonda no elanelana nisy ireto équipage deux roues motrices reto tamin'ry Indrianja ny alarobia amin'ny 10 latsaka fefany alina izao no anarahanao ny Antsipiriny mahakasika indingana faran'ny rally iny ao anaty Mikamagy. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia nitrangana fanafihana androany tao amin'ny fiangonana iray tao atsimo andrefany Pakistan maherin'ny 7 no maty vokatra izay fanadina amin'ny sarin'ny France 24. Maherin'ny 7 maty 12 no naratra vokatry ny fanafihana fiangonana iray tao atsimo andrefany Pakistan androany. Lehilahy roa no nanao ny fanafihana nandritra ny fotoam-pivavahan'ny Église méthodiste ao Quetta, renivohitry Balochistan. Nanao viverniaine nanapoaka bomba tanatin'ny fiangonana ny iray tamin'ny mpanao ratsy, ny iray kosa voatifitry ny mpitandro ny filaminana teo ivelany. Voarakitry ny polisy sy ny miaramila taorian'izay ny manodidina rehetra ary nalefa teo ny eo teny amin'ny toeram-pitsaboana ao Quetta ireo naratra. Mbola tsy fantatra ny ambadiky ity fanafihan'ity hatreto. Efa ny taona maro no nitaky amin'ny fanjakana pakistanais ampahany betsaka amin'ny tombontsoa avy amin'ny loharanontsolika sy ny harena kibon-tany ny Baloch. Manameloka ny gouvernemanta pakistanais ihany koa ny separatista ny amin'ny fanavakavahany azy ireo. Teny maresaka iraisam-pirenena iny manakana fampalalam-baovao tamin'ity alina ity ankasitrany ianao nanaraka izany soavamandry dia veloma amin'ny fody daholo tompoko. Tianao anaraka fivoaran'ny teknolojia hatrany ao an-tokantranonao ka mitady ny lafatra sy ny mora dia tonga fa mitsidika ny magasin Vista ampita ny Saint-Georges tsara lalàna. Narahinao teo ny vaovao niaraka tamin'ny magasin Vista. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao. La couche molle fixe est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Narahinao teo ny fampalalam-baovao niaraka tamin'ny couche molle de la fixe. semaine. Savent d'une option Tino à Blue Line TV Ny vaovao dia niarahanao tamin'ny Blue Line TV safidy tsara indrindra. Blue Line TV Safidy tsara indrindra. Pour tous vos projets de construction ou de rénovation. Narahinao teo ny fampalalam-baovao niaraka tamin'ny Soka Vitre. Soka Vitre